Manolotra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny Tsiokaly izay indray no mandrafitra ny toetr'andro eto Madagasikara rapitso. Noho izany dia misy fidinany ny maripana. Etsy andanin'izay dia hiataka miakandrefana ny oram-baratra manerana ny nosy. Ny aty amin'ny fatriny avoatany kosa no andrahoana vokatry ny sisany nandiha andrahoana avy any andrefana izay natosiky ny rivotra. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso fahatelo amby roapolo ny volana novambra 2024 sy 2025. Ho amin'ny maraina dia hanorana malefaka ny faritra Antalasy Marotsetra. Somary aka endrika tandrifin-drahona kosa izany ny faritra Boendy ary olalovandrahona ny faritany Mahajanga. Hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa ary ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny faritry Sofiahany. Ho amin'ny rapitso tolakandro araka ny efa voalaza teo dia hipoitra indray ny orana tandrifin-drahona mety arakotroka ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Iny tahak'izay koa ny tapany atsimo amin'ny faritry ny avoatany ary ny faritra Vadivavy-Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana no vinavinaina amin'ny rapitso dia misy fidinany kely. Ny aty amin'ny avoatany izao amin'ny rapitso maraina dia manodidina 5 hatramin'ny 20 degré. Ny faritra morontsiraka kosa 20 hatramin'ny 24 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny avaratra andrefan'ny Madagasikara any. Ny amin'ny morontsiraka Atsinanana 20 na 40 na 30 degré Celsius. Ny morontsiraka andrefana kosa 30 hatramin'ny 4 degré Celsius. Dia omena fahafapo ianao raha mikasa hivoaka ivelan'i Madagasikara. Hanorana malefaka ho amin'ny rapitso any Milan, Johannesburg, Nairobi sy Bangkok. Hibalika be ny masoandro any Paris any. Ho andreo nosy rahavavy manodidina indray hibalika be masoandro ny La Réunion sy Comore, norambaratra ny Seychelles. Ny faritry Maurice no ahitana orana malefaka. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azona rosoantsika indray ho amin'ity alina ity dia manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.